voalohany andray anjara amin'ny fifaninanana ohatra izao dia tsara foana ny manana fanantenana ny an-tsaina satria izay no hery lehibe alohan'ny hatrehan'ny fifaninanana satria be dia be manko ny mpifaninana iraisam-pirenena izany normal be fa matoky tena amin'ny rehetrarehetra satria efa niomana noho ny amin'izany manana potentiel daholo ny kandidata rehetrarehetra fa ny hoe atahorana aloha tsy dia misy satria ny zava-dehibe dia ny fahatokisantena dia ny fananana ny fahafantarana ny potentiel ny tsirairay dia izay no hatsaraina. Tsy haiko aloha izany ny amin'izareo fa ny any fantatro dia ny authenticité-ako izay angambany dia ny maha-malagasy ihany hoentiko dia ny mahazana dia le tena hoe Siria dia magnomby lany misy Madagascar 2024 fa tsy hoe olona ny volavolaina ho zavatra hafa.